eo amin'ny sihatry ny fambolena sy ny fiompiana kosa indray dia ny 220 isanjato ny mponina eto Madagasikara dia mitatsa avokoa. Misy ny volana tokana anatanterahany fandaharan'asa amin'ny sihatry ny fambolena sy ny fiompiana mba ho fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra izay tanterahana ao anatin'ny 5 taona. Dia jerentsika indray ny sary mirakitra izay. Ho fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra dia mitentina 8,907 arivo lavitrisy faingo 4,20 ariary no entina anatanterahana ny fandaharan'asa amin'ny sihatry ny fambolena, fiompiana ary jona na ny PSAEP sy ny PNIAEP raha ny tatitra avy amin'ny PADR. Madagasikara zany nanao famolavolana tao anatin'ny toy ny PND sy ny PMO famolavolana an'ilay hoe programme sectoriel agriculture élevage pêche zany hoe ina ireo programme ray manontolo zany entina mampandroso ny tontolo ambanivohitra ny lafiny ankapobeny dia vita programme io miaraka amin'ny tsipriany misy ny atotam-bola zany ilaina hoentina manatanteraka le programme dia zay no miprésente ny PADR teto satria io zany no anisany hoe raha raisitsika ny PND sy ny PMO dia le lafiny ataontsika hoe développement rural ao anatiny zany io le zavatra miprésenteny le programme sectoriel agriculture élevage pêche io dia marina fa ataontsika hoe any Madagasikara kanefa narafitra ihany koa zany io ao anatin'ny engagement ndraisin'ny fanjakana tao anatin'ny EPAD dia tamin'ny fotoan'androny io nanao engagement ny firenena rehetra nanao sy ny tao fa hoe ametraka 10% ny budget national hoentina mampandroso ny secteur rural. Mampirisika ireo sehatra tsy miankina hiroso amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ny PSAEP. Maro ireo sehatra tsy miankina no hanidatra sy hampiasa vola amin'ny famokarana sy ny fiompiana na ny investissement agriculture contractuelle. Famokarana misy na tsy teneniko raha va teneniko ianao zany sokotaza dia mieritreritra fa anao fanitarana famokarana soja na haricot blaquez any amin'ny faritra Moyen Ouest na any amin'ny faritra Sofia dia zay le système d'agriculture contractuelle izy zany no anao ny investissement d'infrastructure rehetra anao ny formation le olona dia rehefa koa zany izy no manangona sy manondrana le vokatra. Tanjona ny ampiakatra ny isanjato isan-taona ny famokarana eto Madagasikara ary ahatonga ny Madagasikara ho mpamokatra maharitra sy afaka mifaninana amin'ny famokarana, fiompiana ary ny jona amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny taona 2024.